mialoha ny toriana tenandriamanitra riavana dia misy fisaorana azy amin'ny taina amintsika mianakavy. Tamin'ny herintaona sahala amin'izao dia nisy antso natao teto ny amin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray eo amin'ny Brofove izay voalaza fa ao anatin'ny tsy fahasalamana mafy ary ny tenanay izany tao anatin'izany. Dia mampita ny fisaorana antsika rehetrarehetra fa namaly vavaka antsika Andriamanitra ka dia afaka mijoro soamantsara indray. Ary hoy aho tamin'ilay fobe namana rehefa nanao taka tamin'izareo hoe tafaverina soamantsara aho fa tsy hita ny lakile pasana. Dia misaotra n'Andriamanitra satria Andriamanitra no mitantana sy mitondra ny fiainantsika ary izay ilay lazain'ny mpanao salamo hoe lehibe no ny aina ny famindramponao. Ny famindrampon'Andriamanitra riavana mbola mahavelona ary dia izy ny manome antsika ny hery sy ny tanjaka ara-pahasalamana hoentina manompo azy. Ka dia hoy aho amintsika mianakavy hoe tahaka anareo ihany aho salama tsara zao. Tahaka anareo ihany aho manompo an'Andriamanitra indray rehefa miverina eo anivon'izany fahasalamana noho ny amin'ny tompo izany. Ny ten'Andriamanitra izay toriana amintsika riavana dia ny asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy 720. Asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Petera sy ny apôstôly namarika nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Raha ity andala teny izay lazay Petera sy ny apôstôly namany rehetra ity dia fanondroany izy no miteny an'izany. Eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ka ny andininy 720 dia mbola sahala amin'izay ihany koa ny teniny. Fa Petera sy Jaona kosa namaly azy ka nanao hoe tsara anareo namariny mason'Andriamanitra na tsy ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra. Mifanakaiky tsara izany tenin'ny apôstôly eto amin'ny toko 4 sy eto amin'ny toko 5 zany. Ary izany fanehoana ny fijoroana vavolombelona nataon'ny apôstôly zany dia nidirany aponja. Ary zavatra anankiroa no ambarany eo. Eo ny fahasahiana mitory ny fampianarana kristianina ary eo ny faharoa ny fahasahiana manondro ny hoe iza ny namonan'i Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana. Fa ny zavatra mahafaly indrindra riavana amin'ny asan'ny apôstôly ity aloha dia ny hoe tsy nahatana azy ny fonja fa navoaka n'Andriamanitra avy tany ireo apôstôly ireo ary vao mainka miasa nitory hatrany izany filazantsara an'i Jesosy Kristy izany. Zavatra anankiroa ary andeha ho toriana amintsika ao anatin'izao ten'Andriamanitra izao. Ny voalohany, sahia mitory ny fampianarana kristianina. Sahia mitory ny fampianarana kristianina. Zao mantsy ny lazain'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany eo amin'ny andininy 720 eo. Asan'ny apôstôly toko 5 ny andininy 720. Efa noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anarany izany. Kanjo indro efa ny fenonareo fampianaranareo Jerosalema ka tianareo ankinina aminay ny rano izany lehilahy izany. Norarany mpitondra tsy hampianatra izany anarany izany ny apôstôly. Ary lazainy tsara fa hoe tsy vita izay tsy nanaiky ianareo hoe izay indray dia tsy maintsy mampianatra fa no fenonareo ny fampianaranareo i Jerosalema. Ary ohatr'izay ihany koa no miasan'ny apôstôly toko 4 ny andininy 720. Asan'ny apôstôly toko 4 ny andininy 720. Ary miantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, ity fahasahiana mitory fampianaran'i Jesosy Kristy ity dia efa nampianary ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny apôstôly ary manaka ankehitriny mbola nasana sy hampahaizana ny fiangonana mba hitory amin'ny fahasahiana izany fampianarana kristianina izany. Raha ny zava-misy fahizany riavana tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, raha kristianina ray dia voalaza fa mitory amin'ny jentilisa 7. Kristianina ray jentilisa 7 no itoriany filazantsara. Fa amin'izao tsika izao kristianina 7 eto Madagasikara mitory amin'ny jentilisa ray. Kristianina 7 mitory amin'ny jentilisa iray satria manodidina 700 any ny malagasy amin'izao fotoana izao raha kely no kristianina.
dia mandana marina fa raha misy ny hoe dao amin'ny folo pointy anao tafika masina fikambanana fito ny hitanao any folo pointy nefa nitoerana hitorina any ny fikambanany dekona soloolona any ny STK any ny koral any ny sampana zao any ny sampana itsy any ny fikambanana zao sy zao mirotra makany daholo tsika kristianina fito mitory amin'ny filazana mitory amin'ny jentilisa iray ary zany rendray ny ohatrany mahakivikivy satria ny fotoana mangina ranomasina mibetsaka ka ray fotsiny no ale andro ny mpanafika fito be zao fa zao nafatra Jesosy ry havana ataovy mpianatro ny firenena rehetra ataovy mpianatro ny firenena rehetra ary synodina lehibe tany Antsirabe farany dia nanao an'izao fanapa-kevitro zao hoe hijanona firenena kristianina trano Madagasikara amin'ny taona 2024 zany hoe afaka 100 taona zany tejavatra zany no tena vina ry havana ary zany no mibaiko atsika hoe raha mbola hijanona firenena kristianina trano Madagasikara afaka 100 taona inona ny fampianarana kristianina tsy maintsy ho ampianaritsika mba tsy hivembena amin'ny fampianaran-diso na fampianarana samihafa ny fiangonana amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ry havana manomboka mahazo vala ary misy fahasahina eo papana ny amin'ny resaka fanambadiany lasany lahy na vavy sy ny vavy ary anisany nataitra ny olona rehetrarehetra mihitsy ny hoe ny fiangonana dia mitsifaka an'izany kanefa any anatin'ny fiangonana ary zalany manao ny klipiny eny zany izy moa dia anagadra olona ohatr' zany fa zao kosa nefa io resaka fanambadiany lasany lahy na vavy sy vavy io hatramin'ny farany tsy manaitra an'iny fampianarana kristianina isika fiangonana tsy fampianarana kristianina mihitsy zany satria tsy fampianara amin'ny Jesosy Kristy ary na ho teneny azy fa Jesosy Kristy dia homosexuel lainga ry zany satria apôstôly lehilahy daholo niaraka tamin'ny tao anazy zany malalaka ny olona zay amin'izay teneniny fa tsy fampianarana kristianina zany ary hatramin'ny farany dia mbola miantso amin'ny fotoana fanjakana mifandimby sika na ny ankehitriny na ny amin'ny ho avy tsy hampandany lalàna amevahana an'izany fa tsy mendrika ny maha olombelona izany tsy ny aretina akory nodokafany ray tsy ny asany demonia akory no indraindrany fa tsy maintsy mitory amin'ny fahasahintsika ry havana hitory ny fampianarana kristianina mba ho voatazona ao anatin'izany maha-kristianina zany ny firenena afaka 100 taona zay ny voalohany sahi mitory ny fampianarana kristianina fa ny faharoa sahi manondro zay fototry ny ratsy sahi manondro zay fototry ny ratsy hitatsika tsara ny tenin'ny apôstôly teo amin'ny andininy tamin'izay nivakitsika teo 9:30 Andriamanitra ny razantsika fa nanangana an' Jesosy zay nivonoany ny tananareo na antonareo teo amin'ny azo tsy dia mora akory manondronondrolona hoe ianao le mpamon'olona mba manandramany fa eny amin'ny tribonaly ianao no makaina tsy mora zany kanefa zany ny fahasahina ary zany ko mampianary ny fiangonana amintsika hoe sahi manondro zay fototry ny ratsy iza ohatra ny fototry ny fantrana eto Madagasikara inona ny fototry ny fantrana eto Madagasikara samy teny an'izany ve tsika fiangonana eto foa tsika ny manetsetra mantra ny tsika ty lozy ty sahirany tsika ny anolazaina antsika ravana dia zao ny zava-misy fianakaviana ray alina eto Madagasikara fianakaviana ray alina no migoka ny 70 isanjato ny ariana eto Madagasikara raha misy manana sifra mihoatra an'izay dia avoay fa navoakanareo ihany zany lazaiko zany manam-pahaizana ray alina fianakaviana no migoka ny 70 isanjato ny ariana eto Madagasikara ary malagasy amin'ny olona folo no zara fa mihinana
raha mbola misy koa manana sifra lazaina loatra amin'izay anareo ihany zany lazaiko zany fa dimy amin'ny firenena mahantra indrindra isika eto ambonin'ny tany hoy banky raisem-pirenena tamin'ny taona lasa iny raha mbola misy koa mahita hoe fahahelintsika dia avoa izay hitanareo fa jisitsika kanefa i Madagasikara no anisan'ny firenena manan-karena indrindra fa ny malagasy no mahantra indrindra ao anatin'izany nefa riavana no ahitantsika zay fa nilazaina teo am-piandohana fa 70% amin'ny malagasy raha kely indrindra no kristianina dia hoy ny fanontaniana hoe manao iny eto Madagasikara moa zany ny mpitondra zay miseho fa kristianina izy ary tsy misy sanylaza mihitsy teto Madagasikara hatramin'ny repoblika voalohany ka mandrakakehitriny fa tsy kristianina mitsangana zay misy nahitany zany kristianina daholo ny fandimby rehetrarehetra teto ary eto Antananarivo anao no miteny za tsy kristianina ny vala amin'ny 100% dia milaza kristianina daholo tsy moro zany manao inona eto ihany koa tsika vahoaka kristianina raha izany ny zava-misy dia mety saiteny ve hoe tsika ihany no mampahantra atsika ny mpitondra tsika kristianina ihany no mampahantra atsika fa zao ry havana nomeny tompo atsika anio raha mbola mifanalavitra be miantsana mampisaraka ny manana sy ny tsy manana ary efa foana tsy misy tsony zany kilasy antonony eto Madagasikara zany tsy angina ny fiangonana ary samanolo zay fotsy ny ratsy rehetra fa na isika na ny mpitondrantsika na ny vahiny samy mampahantra atsika izany rehetrarehetra izany tsy rano ny atao amin'ny malagasy zany fisininy hoe antsana lehibe mampisaraka ny manana sy ny tsy manana zany eo amin'ny avy 5 eny eo ihany amin'ny akapobenany amin'ny firenena mandroso ny elanelana misy eo amin'ny manana sy ny tsy manana ny etsika tia Madagasikara mihoatra lavitra ny avy 50 eny raha misy mitsara mariary zany mahantra indrindra mitsarana 50 mahery ny tsara indrindra mihoatra lavitra raha mbola tsy misy ny fizarana radrariny iny arem-pirenena malagasy satria mitongila any amin'ny fianakaviana ray alina ny 70% ny arena raha mbola misy koa zany tsy fizarana radrariny arem-pirenena zany tsy angina ny fiangonana fa samanolo zay fotsy ny ratsy rehetra izany mampahantra azy fa Andriamanitra ry havana tsy namorona firenena hantra vely ohatr'izao ary tsy programan'Andriamanitra ny hoe ry malagasy io 5 tapitrisa ianao ny 7 aminao dia ataoko mahantra velona daholo raha izany no Andriamanitra dia tsy izy fa tsy Andriamanitra ny fiadanana izy raha mbola miantehitra amin'ny fahazahoana fanampiana ny toetsaintsika malagasy ka na any amin'ny fokotanika tany amin'ny firenena any amin'ny faratapony tsy velona raha mbo tsisy fanampiana raha mbola izany koa ny fomba iainantsika fa tsy ezaka hiasa dia tsy maintsy hiteny ny fanjany fiangonana sahia manolo zay fotsy ny ratsy rehetra tahaka ny ataon'ny fiangonana sy ny apôstôly voalohany tamin'ny fotoana andro fa tsy toetsaina kristianina ity miantehitra amin'ny fanampiana lava ity tsy toetsaina kristianina io raha nisy ny fanenjena tamin'ny fotoana andro ny protestanta tany Frantsa ka tsy maintsy nitsoka tany Suisse tany Genève ireo kristianina reo tamin'izany koa anisany nitsoka ry Jean Calvin dia ny nahafantarana kristianina tamin'izany dia tanana mangamanga le tanana mangamanga io dia tsotra ireo kristianina mpitsomponenana rehetrareo dia nananganana orinasa mpanao fanenonan-damba industrie de tissage ary rehefa miasa ho izy tsy maintsy miasa tsy natao hoe angataka satria mpitsomponenana ianao dia mangataka tsia fa tsy maintsy miasa ianao na mpitsomponenana azy dia io le ranon-javatra ampiasaina amin'ny fanenonan-damba io mangamanga ny lokony ka rehefa mandeha eny amin'ny lalehany rehetrarehetra eny izy dia mangamanga ny tanany dia hoy ny olona hoe protestante égal mangamanga ny tanany mangamanga ny tanany olona miasa zany olona mpitsomponenana zany fa miasa ary zany nitoetsaina kristianina raha mbola misy ihany koa ry havana miantehitra amin'ny fahazahoana fanampiana fotsiny tsy toetsaina kristianina zany sahitsika manondro zay fotsy zany ratsy zany raha mbola miopapana ny zanak'olona lainy banky
tsy mampindram-bola afa-tsy amin'izay olona solvable izy. Le solvable zany dia le afaka mamerim-bola ary kajiny tsara ianao io pôzipôzin'le tsy afaka mamerina mihitsy tsy mahazo ianao fa le afaka mamerina ihany no afaka miresaka aminay. Raha mbola zany tso toetsaina meopapana fakana zanaboly zany fa tsy aradrano tsy angina ny fiangonana fa mbola hiteny foana izy sahia manombo zay fototra ny ratsy rehetra. Jean Calvin le avana tamin'ny androna 500 taona lasa zay dia niteny ary tena révolution teto ambonin'ny tany no mitenenana hoe ny fiangonana dia manaitry ny fampiasam-bola any amin'ny banky, manaitry ny findramam-bola fa amin'ny zana-bola aradrariny dimy ka hatramin'ny eny isan-jato. Dia tany ianao fa natao directeur amin'ny banque centrale aza tsy dimy na eny isan-jato ary miainga amin'io ny an'ny banky hafa rehetra ambony amin'izany lafiny zany. Mampianatra antsika zany havana mba isaintsaina fa reo tenentsika ireo raha mbola mifanalavitra be ny antsana mampisaraka ny manana sy ny tsy manana, raha mbola misy ny fizarana aradrariny arem-pirenena malagasy, raha mbola mietetra ny fahazahoana fanampiana ny toetsaitsika, raha mbola miopapana zana-bola lain'ny banky, ny vokatra ireo dia tsotra na omena fitaovana faran'izay raitra indrindra raha mitady filaminana minoa ianareo fa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Ahoana ny samy mitsoka balôma ihany tsy mibalômanao ngeda be ny tsy mitsofitsy mety velona mihitsy tsy mibotsina mihitsy tsisy hevitra mihitsy zany ary tsy zary fa ny olona maro tsy maintsy mieritreritra n'izany mahandry zay. Ahoana ny ianao no botsina ngeda be anananao dolodolo ny rehetrarehetra dia ny balôma nay tsy mba mitsofona tsofina ka tsy maintsy misy anindrona ihany ny balômanao ary zay natao hoe tsy fandriam-pahalemana. Ambony azy azonao ambony fa isan'indrina ny balômanao vaky dia tsy milamina ihany tsika ary zany mampirobo ny kolikoly ihany ko re zavatra zay mamevahana ny kolikoly. Eto mpamarana nariavana ndeha olazaina amintsika tsy dia ny fitanisana ny zavatra tsy mety any akory manavanana ny fiangonana fa manolotra programme izy ary zao ny fiarina protestanta ekeny eran-tany. Ny fiarina protestanta ekeny eran-tany dia tsotra ny any réformé calviniste fitenentsika ty dimy izy reto ohatrany ratsatananao ihany. Voalohany, raha fiarina protestanta ny tenenina misamafy, misy karazan'olona sady miditra tara ary nareo agnambo zany be hoy ny filohan'ny efitsika eny ma rehefa miteny zay izy asa raha mbola teneniny ray ty aloany tsy atano le izy aloany tsy amintsika reto zany fa dia efa karazan'olona mihitsy zany. Ary ny tena tamanao ampiasana dia ny blouson na mipalitao sisa io eo foany io mandalo eo lehibe eo foany io ary voaka kely izy fa efa tsy moditsony iny raha tsy raha pitsondray miasa mafy ray zay. Raha mbola tsy mahatsiary miasa mafy ianao fa miasa moramora miasa mafy fa tsy protestante ianao zay. Faharoa, amin'ny fiarina protestante manangona dia manitara ny asanao zany hoe ny asa ataonao io dia tokony miteraka asa vaovao hafa ny ray, tokony miteraka asa vaovao hafa ny ray. Raha mpivarotra akondro ianao dia inona ny asa azonao anitara anazy? Manaova mofo akondro fa tsy akondro foana dia akondro foana dia akondro foana fa mba manaova mofo akondro mbola azo ampihinany ray manaova ray paty banana. Inona ny manahirana? Azonao hitarina foana io, azonao hitarina foana io misy glasy banana split mihitatra foana io zany toetsaina protestanta manangona dia manitara mba misy asa vaovao teraka. Fahatelo, aza miaingitraingitra ity miaingitraingitra ty nampianarin'ny frantsay sy ny vazahantsika arakaraka ny fiakarana any ambony any ny habe ny brao, ny habe ny varavarana, ny habe ny varavarakely, ny habe ny latabatra, ny zavatra rehetra mombanao, ny habe ny fiara, ny tanjaka ny fiara. Ary vao misy fiara vaovao tonga ka ny olona ny ambany me ho an'ny lehibe iny fa ny lehibe ny mety amin'iny
aza dia miaingitraingitra eny. Nisy prime ministre anankiray avana tamin'ny fotoanandro. Io prime ministre io any an-dafy any tamin'nisy prime ministre dia mandeha an'ireny métro reny. Ary tsy dia hain'ny olona mihitsy satria ohatran'ny olon-tsotra izy fa rehefa any ampiasana izy vao miakanjo, manao ny akanjo amin'ny maha-olon-dehibe azy amin'ny fiarahamonina. Dia indray mandeha any amin'ilay lalana andehanana iny nisy an'itony asa fampiolorona tony. Dia samy hevitra ny olona fa maty eo ny prime ministre. Izy nefa manao fanambarana rehefa aveo velonaina soamantsara. Raha miaingitraingitra mantsika hoe tamin'ny tsy maintsy zao ny tomobile andehanako, tsy maintsy amin'ity lalana ity dia tsy maintsy misy an'ilay pili. Dia efa maty tao ny prime ministre. Aza miaingitraingitra. Faefatra, manaova asa sosialy, zany ny fiarina protestanta. Manaova asa sosialy, manangana dispensaire, manangana sekoly, manao fanampiana ny sahirana, mikarakara an'ireny fiarahamonina reny. Zany ny toe-tsaina protestanta. Ary ity fanampiana ny sahirana io izy io tsy angonina ohatry ny ataon'ny fiangonana sasany dia hoe mitovy hoe tsy daholo ianareo. Ny protestanta le isam-batan'olona mihitsy ny manao any amin'izay andeha rehetrarehetrany. Ary mandany ianareo mijery eran-tany fa ny firenena matanjaka an'iny eran-tany protestanty izy zay. Protestanty izy zay. Satria sady efa miasa mafy izy, manangona izy dia manitaka ary tsy miaingitraingitra, manana tahiry dia mbola manao asa sosialy. Dia le asa sosialy ray anampin'ilay olona sahirana dia tafarina indray sahirana. Nahoana moa izy ny tsy tafarina? Nahoana moa izy ny mbola hantra indray? Ary ny fahadimy amin'ity fiarina protestanta ity, ajao ny zony mpiasa. Ajao ny zony mpiasa. Ny zony, ny karamany, ny ora fiasany manampy atsika zany mba aizantsika protestanta tena miasa ao anatin'izany. Zany tolo-kevitra zany ndiavana raha tsy nanana ny fiangonana voalohany amin'ny endriny mirafitra sahala amin'izany itenerantsika azy zany dia ao anatin'ny soratra masina zany zavatra rehetrarehetra zay niaingantsika zany. Feon'Andriamanitra, feon'i Jesosy Kristy tokony ekentsika zany ankehitriny. Ary raha tiany ho tafavoaka ao anatin'ny fahantrana ny firenena dia zany tena Andriamanitra zany mbola miteny amintsika hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Tsy ny tompontsoa anao fa ny tompontsoan'Andriamanitra, ny tompontsoa ny mpiarabelona, ny soa iombonana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.